Lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray ankoatran'ny fandraisana ny fivoriana CPK faty Madagasikara dia itoy ny ezaka amin'ny famporisihana amin'ny fandraisana andraikitra eo amin'ny sehatra tsy miankina indrindra moa zany eo amin'ny lafin'ny fampandrosoana. Io moa no isan'ny vina napetraky ny FCSIM amin'ny taona ho avy dia ny taona 2012. Dia hoe ahoana ny anampiana an'ireo chambre de commerce ireo amin'ny alalan'ny fitadiavana lalam-barotra ny ivelany resaka réseautage, zany hoe mampifandray ny firenena malagasy sy ny firenena ny ivelany. Dia rehefa avy eo amin'izay apoiana chambre de commerce dia ny chambre de commerce indray zany manampy ny ressortissant ao aminy. Anisan'izay ny vehivavy izay ho amafisinay kokoa. Ohatra fotsiny mekonao atao any effort de fin ho iateo raha nieny tsara ianao hoe ny réunion de bureau, ny conférence permanente chambre consulaire africaine et francophone izay ahitana firenena 7 zava-dehibe zany. Ary zany zavatra zany dia inona ny ao ambadika izay dia hoe mba hanana an'ireo mpandraharaha na vehivavy na lehilahy tombotsoa hifandray amin'ireo firenena vahiny izay ho tonga any amintsika. Reny zany no anisan'ny missionay manampy an'ireo mpandraharaha.